raha toka efa elaela zay no tsy nandrenesana ny antoko politika HVM mahery vaovao ny Madagasikara na ny hevitra mahakasika ny raharaham-pirenena dia nanambara ny antoko fa tsy mankasitraka ireo fikasana hidina an-dalambe izay miseho lany atoato ny HVM. Nambaran'izy ireo fa sokajino ho isan'ny fanakorontanana ny fanatanterahana izany. Tsy mitaza-potsy ny raharaham-pirenena ankehitriny ny antoko hery vaovao any Madagasikara. Manana ny fomba fijery ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny ny antoko indrindra eo amin'ny fanohanany fahamarinan'ny toerana ho amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Toen'ny antoko ny fikasana hidina an-dalambe izay kasain'ny vondrona politika sasatsasany tanterahana. Tsy ekena tsoa ny herisetra hoe Andriamatoa Rivirakotovao izay filohan'ny antoko HVM ny fampiresahana trano zava-dehibe saingy ny fifampiresahana ihany koa tsy midika hoe fitakiana fametrahana fanarana politika vaovao na tetezana hita vaovao. Feno io zany tsy misy convention io na hoe anao mandatehezana na nanao an'izay fa fanokevitra hoe inona ary zany la hevitra reo am'ilay izy mety miteny izy mety miteny olona hoe tsy ampy ny ny sehatra itenanay enonanay mety zay zany ady hevitra zay hoe inona ary le izy efa mety maheno zay so dia lay eo ambadika antilina zay na no tsy azonay fa eno la izy raha ohatra kosa aloha hiady hevitra ny hoe andao ary isika no convention fa ajanony zao fitondrano zao raha zay dia tsy miresaka satria zay aminay hevitra fototra zay iny antoko hoe fototra ny vahoaka nefa nizakety. Tsy ambanin'izany koa ny fahatongavany eraky ny sadaika eto Madagasikara. Nisy ny dingana lehibe nataon'i Madagasikara tamin'ny fanatanterahana fifidianana maro samihafa ka nisy nahatonga ny fitsidihana Andriamatoa Sisano. Mangataka kosa ny anaovana fanitsina ny fiakambanana izay natao tamin'ny Prime Ministre tamin'ny anao manjery vahiny iray ny filohan'ny antoko HVM ho an'Andriamatoa Rivirakotovao dia miendrika fandotona ny fitondrana ny zavatra nitranga izay nifandraika tamin'ny Indraha tany Ambohimahamasina iny. Profo fa dia tena manarabaraka ny firenena, manarabaraka ny Prime Ministre, manarabaraka ny fitondrana lay mpanao reportage ny TV5 tamin'izy ka za zao dia mitaky mihitsy hoe mba hanao filazana izy milaza hoe tena manao azafady amin'ny Prime Ministre milaza hoe tena diso ny sorsany zavatra hitanay fa voamarina fa tsy izy le zavatra nytenina anazy moa zay tsy ny conscience nanome tokony filohan'ny antoko HVM fa vonona trany amin'ny